eo amin'izay resaka fanondranana atsokosoko izay hatrany dia vola mitentina 500 tapitrisa dolara no faty antoka ary ekonomika ny Madagasikara noho ny fivarotana atsokosoky ireo azo sarobidy na andrameno. Io no tatitra nataony WWF sy ny USAID androany. Lovara Manatsoa sy Mamirasoaneva. Mahatratra 500 tapitrisa dolara amerikana ny faty antoka ara-toekarena mahazo amin'ny Madagasikara ny taona 2000 hatramin'ny taona 2012 lasa teo noho ny fivarotana tsy ara-dalàna azo sarobidy araka ny tatitra mikasika ny fivarotana sy fitrandrana azo sarobidy izay navoaka ny WWF sy ny USAID hatretsy amin'ny Hôtel du Louvre etsy Antaninarenina. Avy amin'ny commerce illégal sy illégal na midika izany tsy misy vola miditra amin'ny fanjakana na taxe io na inona fa dia arak'izay hoe illégal tsisy. Raha nandeha illégal zany izy tokony misy vola miditra amin'ny fanjakana satria ilay izy illégal dia ny valeuran'izay perte amin'ny illégal izay no 500. Resaka perte fotsiny zany zany resaka perte économique amin'ny ankapobeny raha namidy zany reo raha namidy légalement dia izay ny valeur. Ny firenena sinoho ny tena mpanjifa ireo azo sarobidy avy eto Madagasikara araka ny fanadihadiana natao ka navoaka tao anatin'ity tatitra ity. Araka ny tombana natao tokoa dia ny 320 ny varotra azo sarobidy dia tsy ara-dalàna avokoa ka ny 500 n'izany varotra izany dia nitranga teo anelanelan'ny taona 7 sy 4 sy 1 sy 4 2016 zany ny statistique dia à peu près 63%. Ça zany tena hoe estimation fa tsy possible ny hanomezana chiffre tena exact fa estimation fotsiny hoe au moins zany à peu près amin'ny 63% eo ny illégal depuis 2000 à 2015. Et nefa ny tena 50% zay entre 2009 et 2011. dia ohatrany hoe nisy ny recherche nataonareo tany Chine tany tsena sy ny résultat zay. Ny résultat zay no nentina nahafantarana hoe nataony zany dia hoe nanao ny atao moa zany hoe market monitoring dia zero hoe avezany scopy olona jerevana ny dossierny importation dia reny chiffre avy amin'ireny zany no natambatra na zahoana à peu près satria fantatra fa tsy hoe fantatra daholo ma illégal sasany tsy hoe fantatra daholo tsy hoe isy fantatra disponible daholo fa zay donné hita zany dia zay no chiffre. Fantatra nandritra ny fotoana fa misy ny tetikasa fiarovana ny zavaboary eto Madagasikara ka tafiditra ao anatin'izany ny azo sarobidy izay vatsiny USAID vola amin'ny tetina 2.5 tapitrisa dolara amerikana ary aritra 3 taona. Tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny hidrafitrasany CITES eto Madagasikara ihany koa izao tatitra natolotra tretsen'ny Hôtel du Louvre zao.